Alleloia, alleloia. Dia miara-mantsika rim-pianoavana tratran'ity fotoana mahafinaritra afahantsika mihoana amin'ny tenin'Andriamanitra indray. Misaotra ny MCTV manokana moa nanasany tenako ahafahako mifampizaranao ny fandarana baiboly teny velona ny tenin'Andriamanitra. Manana hafatra ho amin'ny fiangonan'Andriamanitra, manana hafatra ho an'ny olon-drehetra tsy akanavaka Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra iny Jaona 3:5 hoe ary tia an'izao tontolo izao Andriamanitra dia nandefa ny zanan'ilay tokana dia zay rehetra mino azy nomeny ny fiainana mandrakizay. Tia an'izao tontolo izao. Ianao mpanaraka io, samba angamba ianao miaino aho fa zao no lazaiko anao, manan-danjo ho pon'Andriamanitra ny antom-pisianao. Ary tsy sitrak'Andriamanitra ho very ianao fa sitrak'Andriamanitra iona amin'ny famonjeny. Baiboly miteny fa tia an'izao tontolo izao Andriamanitra. Animy Luka 7:10 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa natongava ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Natongava ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Zany hoe ny olombelona zany rehefa mbola tsy miona amin'Andriamanitra, mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra, dia olombely mifehtsona azy satria onjokonjo ny samirery ny fiainana. Ary rehefa onjokonjo ny samirery ny fiainana dia miady amin'ny Satana amin'ny vatana izy. Kanefa mbola tsisy olona naresy Satana izany raha maizy azy. Fa ny fanan'Andriamanitra ao anatiny no entiny mandrisy reny rehetra ireny araka ny teny ao amin'ny Zakaria 4:9 hoe fa tsy amierina tanjaka hoy ny tompo fa amin'ny fanahany Jehovah Tompomaro. Te handresy ve ianao? Te hiavaka ve ianao? Te hanana fainana milamina mahafinaritra? Raisy tompo sy mpamonjinao Jesosy. Mandondonao ponao izy androany ary raha sokafanao ny fonao dia manasa azy ianao hoe Jesosy fono aminao atamin'ny fahalemeko faratsiko tsy fataterahako fa androany manasa anao midira ato amiko ianao, manapahato amiko ianao, tonga fonenanao dia ho tonga fonenan'Andriamanitra ianao. Ary rehefa fonenan'Andriamanitra ianao dia fanjakany fahazavana. Eo zany ianao mahatonga hoe voavonjy satria Satana mitondra aizina fa Kristy Jesosy zay niraisinao tompo sy mpamonjinao mitondra hazavana araka ny teniny hoe fa zany fahazavana zao tontolo zao. Dia rehefa lasa izy alonona andehanana dia niteny tamin'ny mpianana izy hoe ianareo indray no fahazavana zao tontolo zao. Vaovao mafaly anao mpanaraka ity fandarana ity, ho anao zay mandre androany raha mandray ny Jesosy tompo sy mpamonjy ianao dia omen'Andriamanitra antoka ianao ao anatinao ao fa zanak'Andriamanitra ianao. Ary raha zanak'Andriamanitra ianao dia mitondra ny hazavana eny amin'ny lalanao rehetra, ary ny hazavana ao anatinao mandroaka ny aizina. Tsisy aizina tafajoro aminao araka ny teny ao amin'ny Isaia 80:1 hoe ary nitsangana ka mihazava fefo anatinao ny fahazavana dia hiposako aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Ry havana malala mpanaraka ity fandarana ity, zavatra mila takatra ao ary azonao dia zao: Kristy ao anatinao ilay fahazavana. Ary rehefa mitsangana ianao zany hoe tsy menatra amin'ny filazantsara ianao, rehefa mivavaka ianao dia maneho izany le hoe fiakinan-dohanao amin'Andriamanitra amin'ny fiantsoanao an' Jesosy Kristy, na hoe amin'ny fanambaranao ny anarany. Satria ny baiboly ny teny tsisy olona afaka hiteny hoe Kristy na hoe Jesosy raha tsy fanan'Andriamanitra ny mampiteny azy. Dia ny fanan'Andriamanitra ao anatinao no mampiteny ary mampatsiahy ianao lay mahazava-dehibe ny antom-pisian'Andriamanitra. Satria zava-dehibe aniko sy aminao hoe Kristy velona ao anatsika, fa Kristy velona ao anatsika no antoka fa olom-baovao ao aminy mizasy ianao araka ny teny ao amin'ny Korintianina 2:5-7 hoe ary zay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy dia tonga olom-baovao izy, lasa amin'ny fiainany teo aloha vaovao amin'ny fiainany. Vaovao amin'ny fiainanao satria vita fihavanana amin'ny tompo ianao, tonga fonenan'Andriamanitra ianao, ary ny fahazavan'Andriamanitra manjaka ao anatinao dia mandroaka ny aizina rehetra, dia mandresy ny devoly sy ny firongona ianao araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Marka 5:17 hoe ary ny famantarana manaraka izay mino mandroaka
demoniazy. Zay famantarana voalohany, ianao mpandroka demonia. Inona ny dikan'izany? Midevoly rehetra de manaiky ary tsy afaka mijoro manoloana anao izany, ary manomboka eo ny fiainanao a de fiainam-pahagagana, fiainam-pahasoavana, fiainam-baholana ivavako anao raha io misaotra anao tamin'ny teny fo izay mifampizaranay, tonoko tena ho takatry ny tsiraray le hoe Kristy tonga ho azy ireo. Zay rehetra manonona ny anaranao androany eo tokantranony ao de tonga ho aminy ianao de lasa fonenanao izy, de lasa ny zavatra taloha vaovao ny fiainany. Tonoko ny fanasitranana, fanafahana, fahitatsitsaka, fahitapity, fandresena amin'ny lafim-piainana rehetra makasika amin'ny mpanaraka izao fandarana zao. Saotranao raha io, saotra fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zasy ianao hiteny hoe amen.